Eo amin'ny sehatry ny zavakanto kosa dia manohy ny asany hatrany ary manentsika an'ireo mpivarotra hosoka sy mpanota ny sanganasan'ny mpanakanto tsy ara-dalàna ny Brigade Anti-Piratage ka olona iray moa no voasambotra nandritra ny hetsika ary efa betsaka ireo sanganasa no efa tratehaka kosa tatitra rotsirako ny iray eo amin'ny sariny Stefana Razafy Mandimby. Fitaovana isan-karazany fampiasa amin'ny fanontana kapila mangirana no saron'ireo Brigade Anti-Piratage izay mpanentsika ireny sanganasa hosoka manerana ny tsena ireny. Nahitana solosaina fanontana kapila mangirana izay afaka mamoaka eo amin'ny 900 sanganasa eo ao anatin'ny andro iray. Olona iray ihany koa no voasambotra nandritry ny hetsika nataon'ny BAP. Nandritry ny 2 volana izay dia efa 5 alina ireo kapila mangirana efa saron'ny BAP ary olona 5 no efa voasambotra nandritry izany. Sazy enim-bolana hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina no mahazo ireny olona ireny miampy lamandy iray tapitrisa ariary. Ny fanamboarana ireo CD pirate zay njentsika isan'andro ty zao film anankiray 104 vao nivoaka tamin'ny herinandro lasa iny ary ty vao nivoaka omaly de omaly ty CD ty nivoaka de efa vita ny ralahy pirate sady androany ka de mahafaly anay amin'ny Brigade Anti-Piratage mampiseho an'reto vokatreto mino fa mety ho hitan'ireo namolavolan'le film ary tokony anatona anay zany zareo anao ny formalité rehetrarehetra amin'ny fitoriana sy nama satria zao zany le zavatra nedivantsika hatramin'izay de hitanareo teo fa fitaovana tena arifomba mihitsiny no nampiasain'ireo olona reo ka de faly zany ministère mampiseho an'ireny zavatra eny mba ho hitan'ny artiste rehetrarehetra koa fa de miasa tsika rehetrarehetra eo amin'ny fanenjena ny pirate. Ireo entana sarina moa dia angatahana lalana eny anivon'ny tribonaly hodorana. Ny ankamaroan'ireo kapila sarina dia sanganasan'ny malagasy avokoa ary saika hita avokoa na ireny horonan-tsary malagasy ireny na ihany koa rakikira eny fa na dia horonan-tsary mamoa fady aza dia tratehaka avokoa.